Tsika ataovy mafy ny tehaka ao androany a ho an'i Jesosy Kristy irery any. Misaotra ny tompo satria nandritry ny herinandro dia mety misy zavatra natrehana, misy zavatra nianarana, misy zavatra hay, misy zavatra hay be, misy zavatra hay hvkl, misy zavatra tena aleloia. Fa zao aza vela miala ao amin'i Jesosy ny masonao. Zay andehanan'ny masonao a no iny no anangana ny toetry ny fonao tsikelikely. Zay ny tsara hitandremantsika amin'ny zavatra jerena sy ny zavatra ianona, satria indraindray tsy tonga saina fa reny no miedifie atsika tsiraray avy. Zay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao izy ity boky lalàna ity, fa saintsainandreo manalina. Amin'ny fotoana hisaintsainanao sy hamakinao ny ten'Andriamanitra dia manomboka eo ny tahaka ny fametrahanao vato fototra eo amin'ny fiainam-panahinao. Tia ny tananao manokana androany hoe nametraka briky teo amin'ny fiainam-panahinao ve ianao tamin'ity herinandro ity? Nanangana ve ianao tamin'ity herinandro ity? Na mety efa tany amin'ny fandalorana ve ianao tamin'ity herinandro ity? Na mety efa tany amin'ny fampidirana fanaka ve ianao tamin'ity herinandro ity? Fa ataovy azo antoka fa ny herinandro rehetra izay meny tompo anao dia herinandro anekenao, anamboaranao ny fiainam-panahinao isan'andro. Raha mbola misy ny andro anankiray hozy ny boky ny fitomanina izay avozin'Andriamanitra isan'andro ny famindrapo, fitomanina toko fahatelo andiny fa 1 amby roapolo, 2 amby roapolo, 3 amby roapolo, 4 amby roapolo dia mifantoka manokana ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Fa zao andehantsika tahaka ny hoe anao voady amin'i Jesosy. Raha mbola misy andro anankiray meny Jesosy atsika dia ataovy andro anankiray hanomezanao voninahitra azy amin'ny alalan'ny fanangananao ny fiainam-panahinao, vonina hitsehina azy amin'ny mandrakizay. Amen. Manasana hoe tsangana raha sitraka ao andehantsika miha voninahitra an'Andriamanitra. Vonono ny fonao mialohan'ny vavaka. Vonono ny fonao mba hifanitsy amin'ny teny izay atsipin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny fitenin'ny vavanao androany. Andehantsika hivavaka tompoko. Andriamanitra tsara indrindra masina mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao feno izay tompony amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitarianao. Misaotra fa tena tsapanay fa manan'Andriamanitra miahanay izahay. Miany tokantrano tsiraray avy. Miany vady aman-janaka, miany ankohonana, miany fiarahamonina, miany asa fanompoana, miany fiangonana, miany firenena. Misaotra Jesosy fa raha tsy teo ianao dia tsy tahaka an'izao ny fiainana tsiraray avy. Raha tsy tonga ianao namonjy anay Andriamanitra dia tahaka ny jamba mifampitatana izahay manoloana ny ady lavaka lalina be. Jesosy eo, misaotra fa ianao ny fiainanao anay tsiraray avy. Isaka mifoha maraina izay Andriamanitra dia mahatsapa fa manana ny tena tianay. Ny andro rehetra izay omenao anay Andriamanitra dia mbola profim-pitiavana mbola omeno anay tsiraray avy. Indro Andriamanitra atolotra eto androany ho marika izany fitiavana natolotra izany Andriamanitra, ny fanamafisanay ny fanoloran'ny tenanay ho anao Andriamanitra. Anao ny fonay Jesosy, anao ny fiainanay, ianao ny tompo ny fanapa-kevitra eo amin'ny tontolonay tsiraray avy. Ifonanay Andriamanitra raha misy fotoana mialoha, anao ny fanapa-kevitray. Ifonanay Andriamanitra raha misy fotoana mieritreritra izay fa ny hevitray dia mety lavitra sy tsara noho ny fiheveranao Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy dia manondrika alohanay izahay satria fantatray fa tsy misy mahalala anay ankoatra n'ilay mpanao anay dia ianao zany Kristy. Voninahitra anao mpanjaka, ilay mipetraka amin'ny seza fiandriana mandrakizay, ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Feno fifaliana ny fonay satria manana ray tena miahy izahay. Tsy ray hoe titra fotsiny ihany fa tena ray mijery ny antsipiriany ny amomba ny tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra ray fa na kely sy bitika ary izahay eo natrehan'ny voninahitra sy ny fahalehibiazanao dia tsy nety taminao raha tsy ianao mihitsy Andriamanitra naniraka ny zanakao ilay tokana ho famonjena sy fananganana amin'ny fiainanay. Misaotra tompony amin'ny zavatra hatrehana, misaotra tompony amin'ny fitiavana, misaotra tompony amin'ny fitariana, misaotra tompony amin'ny atesta izay tsy maintsy hatrehanay tsiraray avy satria eo Andriamanitra ny tokony ho atsapanay hoe miraikitra amin'izany fonay. Misaotra tompo satria marina tokoa ny teninao nambarinao tamin'ny mpanomponao amin'ny Romana 9 izay milaza hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ampianarinao izay ho tia mba hatateraka an'izany sitraponao izany Andriamanitra hoe afaka miara-miasa ny zavatra rehetra rehefa manana fo ho anao izahay Andriamanitra. Ankehitriny izay Jesosy te hisaotra fotsiny, te hisaotra ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny asa ny tsiraray avy, ny amin'ny asa azo
amin'ny asa voatahiry, eny ny amin'ny asa mety tsy azo intsony dia isaorana ianao Andriamanitra. Ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fiainana manokana, ny amin'ny fiainam-panahy, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fahasalamana, raisinay Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga ho tahaka ny fotoana, fantsona, situation anankiray ahafahanay mihamahita ny grandeur anao Andriamanitra. Ampianarin'ny masonay Andriamanitra tsy jery tahaka ny fijerinay fony izay mbola tsy tao aminao, fa ho marina aminay tokoa ilay 2 Cor 5:17 raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Vaovao ny fijerinay, vaovao ny fiteninay eo ampiatrehana, vaovao Andriamanitra ny fomba fiatrehanay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka Andriamanitra ho tahaka ny olona voninkiady izay isan'andro, tsy hiady amin'ny olona, tsy hiady amin'ny fiainana, fa kosa Andriamanitra anohatra ny fitarian'ny fahavalo rehetra, fa anaiky mora foana ny fitarianao fa any masina. Satria zany andrasanao aminay Andriamanitra ny hoe hotariny izay tsiraray avy, tsy hanana fo manohatra fa hanana fo fifankatoavana. Amin'ny anaranao Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra, na iza na iza mandre an'izao fotoana izao Andriamanitra, dia aoka ny fonay Andriamanitra ho toritory eo amin'ny fanatrianao, aoka ny fonay Andriamanitra ho resy ny fitiavanao Andriamanitra. Jesosy eo ny fiarahamonina izao tontolo izao miezaka ny andresy hihoatra ny hafa, fa izay kosa Andriamanitra dia anaiky ho resy ny fitiavanao isan'andro, hiondrika amin'ny fitarianao amin'ny fotoana rehetra, satria ny fitarianao ny tsara indrindra Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao Andriamanitra manaiky izahay, miondrika izahay amin'ny anaranao Jesosy. Ny teny rehetra, ny fotoana rehetra izay raha eto Andriamanitra, ny vavolombelona, ny fiankofana, ny antsipirian'ny teny izay ho alatsaka ao, ny fanambarana rehetra Andriamanitra, dia raisinay tahaka ny vozy atsipy ao anaty tanimboly amin'izao fotoana izao Andriamanitra, sady tondran'ny fany masina, mandomando tsara mihitsy, sady voasa tsara mihitsy izay Andriamanitra, vonina ny andray ny teninao sy ny sitraponao Jesosy Kristy, amin'ny anaranao Jesosy. Tatsika hisaotra ny tompo androany, ny amin'izay rehetra natrehanao, ny amin'izay rehetra mandalo, ny amin'izay rehetra avelan'Andriamanitra atrehantsika tsiraray avy. Isaory fotsiny izy amin'ny zavatra rehetra. Ndao proventsika androany fa ao anatin'ny zavatra mandalo io dia mbola mitoetra ao an' Jesosy foantsika tsiraray avy. Ao anatin'ny zavatra atrehana dia tsy miova mihitsy ny fanapahan-kevitritsika, fa Jesosy foana hatramin'ny voalokatra amin'ny farany. Aoka amin'ny masonao tsy herikerika hitody hiakavanana eo anatrehan'ny zavatra rehetra izay mitranga, fa atoky mandrakariva ianao, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Asandrato mivavaka androany, za matoky Jesosy, fa hainao ny zavatra rehetra. Tsy voatery hazavainao amiko Andriamanitra, fa nefa fantatro fa hainao ny zavatra rehetra. Tsy voatery hampahitanao anahy ny lalana mivoaka Andriamanitra, fa rehefa ianao no hitako dia mety Andriamanitra. Satria ianao Andriamanitra dia afaka mitraverse rindrina, tsy voatery hita varavara ianao vao afaka mivoaka amina situation anankiray, fa rehefa mahita anao Jesosy dia afaka mivoaka amina situation anankiray. Satria ny fionako aminao Andriamanitra ny tena zava-dehibe eo fiainako, tsy mifionako amin'ny solution Andriamanitra, fa mifionako aminao manokana Jesosy Kristy. Mino Andriamanitra, hainao ny zavatra rehetra. Eo amin'ilay teboka tsy haiko, hainao ny zavatra rehetra. Eo amin'ilay teboka tsy hain'ny olona, hainao ny zavatra rehetra. Eo amin'ilay teboka tsy takatry ny saina ho an'ny nianatra na ho an'ny tsy nianatra, hainao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra dia aoka ny tenin'Andriamanitra no tsaronay rehefa miatrika izahay Andriamanitra. Tsy ny expérience ny olona tany aloha Jesosy, fa tenin'Andriamanitra no tokony tsaroana tsiraray avy amin'ny fotoana rehetra. Satria izany no ahafantarana fa tafatoetra lalina ao anatin'ny tsiraray avy ianao Andriamanitra, dia izay teninao no lasa teninay, izay fisainanao no lasa fisainanay, izay fiheveranao no lasa fiheveranay Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Toizo ny vavakao androany, toizo ny vavakao. Za maka ny salamo fa 7:30. Vakiko ny salamo fa 7:30 dia ny fahatelo. Fa tiako ianao raha sitraka anio ny vavakao. Andriamanitra no miteny amintsika tsiraray avy androany hoe amin'ny anaran'i Jesosy, matokia an'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia hona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ary mirava voa amin'i Jehovah ianao dia homeninao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matokia azy fataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rarino anao tahaka ny mitotao fonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalana dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza amin'ny fahavinirana. Aoka tsy rehetra amin'ny fahatezeranao fa ratsy ny hafaran'izany. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Amen. Vavakitsika. Jesosy atonga eto amin'ny fanatrehanao izay androany. Ny safidy ny hoe ho an-tongotra ao izay.
safidy ny ankiny eo an-trantranao zay ilay tiana indrindra. Jesosy a, mety betsaka ny faniriny amin'ny maha-olona, fa ny zavatra fantatray dia zao, tsy afaka miaina izay na dia iray minitra monja aza ka tsy eo amin'ny fanatrianao. Tongava eto Jesosy, sokafanay ho anao ny fonay, ny sainay, ny tenanay rehetra mba honenanao. Aka ho tamana ianao sady azo aina fanamasina malala. Avy dia ataovy izay tianao satria efa anao tanteraka izahay. Avy fanamasinao ka sy ho ny fonay tsirairay avy. Ianao ilay ratsan-tanan'Andriamanitra, aoka ianao hikasika ny momba anay. Anao izay tianao, tsy izay tianay fa izay tianao. Raiso ny fiandriananao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy Kristy. Raiso ny fiandriananao, raiso ny fiandriananao. Ampoanay ny fanatrianao eto Jesosy. Ninina fiainana no manao anay androany. Te hitoetra eo amin'ny fanatreanao, Tompo no iriny foko. Te hipantsy ny indray ny pony ahitrao, hiangoka eo an-tongotrao. Te hitoetra eo amin'ny fanatreanao, Tompo no iriny foko. Panzi, te hipantsy ny indray ny pony ahitrao, hiangoka eo an-tongotrao. Dao avertsika any te hitoetra eo amin'ny fanatrianao. Fanatrianao, Tompo no iriny foko. Te hipantsy ny indray, indray ny pony ahitrao, hiangoka eo an-tongotrao. Lazao eo anilanao foana ny tiako isiary. No tiako isiary, iankinamy ny fitiavanao. Tsy tatoeran-kafa Tompo, toeran-kafa sambatra.
aoka iankoky eo anatrianao voarehetra izay nataony tananao aoka anaiky ny anaranao satria tsy izy ary tsy izy naoviny afaka solon-toeranao. Lainanao zao rehetr'izao nikitana sy volana azoninao tsy anjera tsy situanao lainanao gazavana sy nyaizina fanantenana andraindran'izao rehetr'izao mamirapiratra mandraky izay magaga ny atsaranao Jesosy tsisy azo arina aminao Jesosy
azoarina aminao Zao fotoana izao dia ndao hisafiditsika ny tsy haino afa-tsy ny feon'Andriamanitra raintsika. Mety be dia be ny feo hafa amin'izao fotoana izao mety maneno ao anatin'ny fotsika ao, fa ndaontsika hisafidy ny haino ilay teny tokana, ilay teny tonga nofo, ilay teny nahariana ny zavatra rehetra, ilay teny nampisy atsika dia Jesosy. Mitunia zanaku fa eto ao rekoavoko ireo vavakao miatra miniaiko ny alahelonao mitraka ianao aza manay fa eto ao matokia zanako fizao tiafo ianao etio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatrianao drindrazadino fa eto zavadrehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tiavelako andeha Faento ao piandare chiusa va bovogliano ne abbatanzacano no attunisao ai più famara ne fana piano anaka e chiare risavage si poteva Fani zavadre, yara
tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy io tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninony lone fa hatramin'ny farany nitsikasyanao hatramin'ny farany tikanao e tena mamiko e tena tiako indrindra malala
antsika amerena voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay natao teo amin'ny fiainantsika. Rehefa tena miorina am-pontsika tokoa ny fitiavan'i Jesosy dia tsy vitantsika ny tsy tantara mahakasika an' Jesosy. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra no ijoko vavolombelona eto iandro moa ny anarako ny tantara dia niseho heritaona lasa zay tamin'ny bevokany ito zaza tsotsoka ito zany ny vadiko. Rehefa nanao échographie zany izy rehefa kaikaiky tonga le fotoana dia hita tao amin'le échographie hoe mitsivalana le zaza tamin'izay. Dia rehefa le mitsivalana io dia izy moa niteny tamin'izay hoe tsy le rasazy zany niteny hoe didy io izy rehefa hiteraka. Dia izy moa niteny tamin'izay hoe tsy manaiky an'izany mididy zany aho izy fa tamin'ny fianakavianay tsisy mididy zany mihitsy rehefa miteraka. Dia teo zay nanapa-kevitra hoe andao raha hoatrehana amin'ny finoana le zava-misy. Dia nanomboka teo zay nitondram-bavaka an'le izy ary nandray fanapa-kevitra zay rasazy olona anankiroa moa no nalehanay rehefa nisafo dia nametrahako fanontaniana daholo zay lalovana zany hoe raha sanatria tongony no mivoaka voalohany vitanao ve sa tsy vitanao dia nitenga hoe tsy vitany. Dia lasa mifindra olon-kafo zay dia farany nisy ramatoa anankiray zay dia nanontaniako an'izay fanontaniana izay ihany koa izy dia ozy izy hoe vitako ozy izy niteny raha tongony no sa tsy niteny taminazy aloha hoe mety tsy tongony ao fa hafahafa ny ao anatiny ao fa hoe raha tongony. Dia tao anatin'izay nivavaka tamin'ny teny tsy fantatra maharitra foana ako isanandro isanandro satria tao anatin'izay mbola nisalasala fatako tao anatin'ny saiko hoe vitan'Andriamanitra le izy nefa za mbola nisalasala ihany koa. Dia ny baiboly moa mampianatra hoe ataovy izay idiranareo amin'ny finoana masina indrindra ka ny vavaha mandrakariva amin'ny fanahy masina. Dia mivavaka tamin'ny teny tsy fantatra matetika dia nisy hira anankiroa zay somary naverimberiko foana le hirangija hoe tsy irery intsony iny dia le hoe anovarin faheur any Hillsong. Dia nalefako foana le izy mampahery anahako dia mifarany efa kaikaiky tonga le andro hiterahana dia narefeo tany anatiko tany hoe aza matahotra fa tsy maninona eo. Dia rehefa tonga le andro fiterahana fitofitiniko le izy teo amin'ny tamin'ny 2 atoandro teo eo nisy rano be mivoaka tao mivadiko zany. Dia andao amin'izay andeha ho any amin'le mpapiteraka zany. Dia tao moa mamanay tao dia zavatra anankiray tonga dia tao an-tsaiko hoe mijanona daholo. Tsisy mahazo manaraka anay zany ny ao fa izay vady rery no andeha ho any satria teo amin'ny finoana efa nakarina Andriamanitra koa efa nametoko hoe mandeha nefa tsy hay izay mbola iseho any amin'le fiterahana. Dia nijanona dia gagabe moa izy hoe maninona no mijanona dia ao aloha dia lasa izay nandeha. Dia tonga tany amin'le olona zay ngamba teo tamin'ny 6 alina teo tamin'ny ronina nanomboka nandeha le rano tamin'ny 6 alina teo le hoe mety efa tokony ho eto izy ngambany dia nitsondromo mitato le vadiko amin'io nefany anarany hoe andeha hiteraka fa tsy ohatran'ireny mihetsy jaza reny satria tsisy ninina marary zany tsy marary mihitsy izy tsy marary mihitsy. Dia gagabe le olona efa ahoana olona hiteraka nefa tsy marary mafy zany amin'le hoe izy hiteraka. Dia hoe ahoana koa zany dia teo dia hoe petraka teo dia lasa izy nandeha dia ohatra nivoaka maitsomaitso be tao amin'le vadiko hoe taisongo moa filazany zareo anazy. Dia hoe marina ozy izy tsy sepitra ao le zaza mety maty le zaza ozy izy. Dia andana aloha laivo izy izy dia taratasy dia tamin'ny 10 teo angamba nandeha nody tamin'ny 10 alina hakan'le taratasy satria adiniko le izy le échographie zany. Dia ozy izy hoe mety maty ny eo dia tamin'io zany efa nianony amin'le atao amin'ny sofina iny ny kibon'le vadiko zany hoe mety maty. Dia tonga tao moa dia izy efa kivy be le mpapiteraka hoe mety tsy hety ty. Dia mifampijery izay mivady dia mody narary le vadiko mody nikaikaiky izy zany hoe mihetsy jaza ho teraka. Dia andao ozy izy maketsy jerena. Dia tao amin'le efitrano tao za dia le olona mpiteraka rery dia vadiko. Dia avy eo moa ny zanany tonga avany any zanak'le olona mpiteraka. Dia io izy tazomy ary izy dia za no nitazona an'le vadiko dia izy niandry an'le zaza zany. Dia le zanany mampirisika an'le vadiko hoe alefaso rehefa le hiteraka zany. Dia inona tokoa ny zavatra nitranga tao nila vodin'le zaza nandeha voalohany satria mbola nitsivalana ihany zany le zaza tao amin'le ekipo. Dia sotomile ramatoa ohatr' izao ny tongony ilany izay hitako moa satria zahako nitazona anazy eo. Dia nisotominy le tongony dia avy eo navoaka ny tao le izy. Dia somary efa naika
sarotra ihany zany satria efa naika mangana izy dia somary nanovany kely tamin'ny alcool ohatr'izao dia nihatra zay. Lanjaina amin'izay ara le zaza efatra skilosy valonjato 4 kilo 800 le zaza no mivoaka avao a nefa mamany ty zaza ty zany raha amin'ny période normale 30 kilo maherikely eo dia tamin'izy le iteraka un peu près eo amin'ny 42 ery mo izy kelikely eo aridrinao a dia iny izy iny zany a kelikely 4 kilo 800 le zaza niteraka nila vodiny no nandeha taloha tsy nisy fandidiana tsisy ninina voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Zao tsika te mafy an Jesosy. Aleluia. Mandroso tompoko. Fijona vavolombelona farany. Dia tsy aina me voninahitra an Jesosy tompoko. Nijoroako vavolombelona eto a dia nisy fotoana narary ty tanako ty havanany ty dia tsy afa-nietsika io dia maraina natory zany ala dia maraina an'iny dia teo tsy nietsika jerevako manina ary zany tanako zany dia ny alina an'iny a manaintaina foana fa tsy mampatoriny fa mijoro amin'ny andro amiray jerevanao le montre amiray amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 9 amin'ny 10 amin'ny 1 amin'ny 10 amin'ny 12 ianao sady raha matory ianao a marary le izy eo zany a andeha atsoko pasteur maty jereva amin'ny 12 alina jerevako ny vadiko matory be ny ankizy matory be dia tezitrahako ohatran'izy renika izy ny olona rehefa marary a tsy matory mihitsy dia za rehefa marary tsisy manao combien mihitsy ny atao amin'ity trano ty lasa nisy fomonomonona ohatran'izay fa za tena marary be kaikai vao maika mampiesona ny zareo tena tezitra tonga maraina dia tsy ny atsaon'ny mpanompon'Andriamanitra ihany za fa andeha hamonjy fotoam-bavaka ao za fa namekanjo ary tena rehako mihitsy ka ny utilité an'ity tanany ity rehefa hoe tsy mihetsika fa namekanjo ary dia miatso ao zanako Karina ampekanjoiako Iana ampidirony kiraroko dia tena osy izy antitra ty dia avy eo tonga taty am-piangonana dia rehefa tonga ao mivoaka pasteur dia jehako vaorina dia teniko marary be ty tanako ty pasteur fa ametra ao tanana kely dia nanenjika amin'ny pasteur moa za tamin'izay dia pasteur ametra ao tanana ao dia mivavaka pasteur roa dia tsofiny kely izay dia vao nitsofiny le izy dia nietsika kely tonga tany an-trano nitsofiko koa dia farehako tao anaty hoe tena hositranin' Jesosy tena tsy tezitra tamin'iza tsony dia tonga maraina dia osy izy mivadiko après an'iny dao ianao etona any amin'ny dokotera osy izy fa za ho ange efa hositrany jereva osy mbola tsy mihetsika ny tananao efa mihetsika jereva mihetsika kely sady mangana ny tanako no mivoto be dia ndao etona any amin'ny dokotera ianao osy izy dia miketrina kely dia nieritreritra tsaroko le tenin'Andriamanitra hoe mila manaiky amin'ny vadinao ianao zany dia andao fa nanaiky dia lasa niaraka tany amin'ny klinika dia tonga tao amin'le généraliste zany zay dia nijerevana dia tantaraiko le ka dia taitra be le dokotera dia osy taony hoe tsy vitako ty madama osy izy fa lao ianao manantona professeur dia malahelo be zany le dokotera généraliste mijery anahy dina koa aloha mampalahelo ny tira ty zaro tsy maninona zao kory dia mipetraka ao amin'ny salle d'attente eo dia ça va tsy maninona mihitsy ka tena dia miresaka zany zareo tena mampalahelo be le madama jerevako tri tsy malahelo zany efa ny tena fantatro fa hositranin' Jesosy dia nentina nanao analyse tsy haiko radio dia tena vola aloha dia tena vola tokotrany dia tonga tao amin'le professeur amin'izay dia zao nataon'le professeur jereva n'le analyse zavatra dia zao nataony madama ohatran'le laza hoavany reny izy tsy hositrana tsony ianao zay ny teneniny tamiko dina koa raha ny tenen'ity professeur ty tsy maintsy évacuation d'urgence io izy zao any an-dafy ianao vao vita dia tsisy olona ve eto osy izany vadoka afaka nanao opération an-tanany tsy misy osy izy andana hoe dokotera elaonena ny polyclinika tsy fantako professeur atsika rehetrarehetra ve dia lasa izy lotany aditra sakatany
tapitra natsoko ny professeur anamako izy fa tsy maintsy atao évacuation zao dia zao ty 3 volana dia 4 andro zany a za dokotera za zany fantatra ao anatiko tsy nisy niditra tamin'ny saiko zany hoe tsy ho sitrana tsony zany ianao tsy tena hoe tsy amin'ny heriko a tena raha za taloha zany dia ngamany ampararehetra be dia nody antomany tany amin'ny zanako fa tena fantatro fa ho sitranin Jesosy ary ny tena tao anatin'ny saiko hoe tsy ampy fahalalany ty professeur ty nefa professeur zao ve tsy ho tononoko le klinika fa lehibe eto Antananarivo izy dia tonga tany an-trano dia zao nataony vadiko zay zany osy izy ianao sy Jesosy sisy io fa ianao zany tsy ho sitrana tsony osy izy zaho a sitrana hoe tsy hainao mihitsy fa ho sitranao aza dia tsy nanana souci mihitsiny dia après 3 mois ozy izy miverena dia jerevako ny plan zany plan d'évacuation tsy fantatro sy efa trop tard zany fa efa sitrana amin'izany efa mandeha croisade mitana mibata seza tsy olana tsony zany après 1 semaine nanomboka nietsika le tanana isako mivavaka foana Jesosy mikarika amin'ny anaran'i Jesosy sitrana Jesosy dia mahazo atao kiné ve ty ho dokotera tsy azo ahetsika ao mihitsiny io ho zany dokotera tamiko dia tandremo tena fa zay zany ny aminao amin'io izy fa miandro opération ianao sitrana Jesosy sitrana 3 mois androany izy tena voninahitra an Jesosy sitrana tena tsisy hoe avy amiko tsy tena zay vao tena hoe fantatro kay le sens efa mihaino foantsika hoe velona Jesosy fa tena zay vao tena fantatro le sens le hoe velona Jesosy dia tena zay mihitsy voninahitra ho an Jesosy taty zao raha misy miteny hoe tsisy zany Jesosy zany tsy manasitrana zany Jesosy zany dia mampalahelo be anahy le olona satria tsy fantany le ny ainako ohatra ny raha zavatra le olona satria teo any no niala zay mandeha croisade zany taty ohatra izy lasitsika zao raha sitrapon'i Jesosy alleloia ndaontsika hitehaka mafy ho an Jesosy raha mety ianao dia ndaontsika hitsangana ame voninahitra an Jesosy tena tian Jesosy ianao tian Jesosy ny fiombonanao aminy sarobidy ny fahavelomanao mety jamba ny zavatra mety mbola tsy tonga angamby ianao fa raha ny tsaratsika zany olona tanana tsy afaka mihetsika zany dia efa fahoriana be zany fa mbola velona nefa ianao misy antenaina ndaontsika hisaotra an Jesosy fotsiny amin'ireo zavatra rehetrarehetra afaka mihetsika mety asandrato ny tananao dia ndao ankasitraka an Jesosy ny amin'ny fahavelomanao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa velona an Jesosynao ary raha nataony tamin'ny anankiray zany afaka averiny afaka ataony amintsika rehetrarehetra Jesosy ndreto izay tsy noho ny herinay tsy noho ny tanjakay fa noho ianao Jesosy misaotra ny amin'ny fahavelomanao koa satria velona ianao dia velona koa zahay ary raha mbola velona zay dia misy antenaina ny aminay tsirairay avy misaotra ny amin'ny vanitolana misaotra ny amin'ny masony mahiratra misaotra ny amin'ny sofina mandre misaotra ny amin'ny vava afaka misakafo misaotra ny amin'ireo tova rehetrarehetra ty anatinay izay mifonctionne misaotra Jesosy fa velona eto anivonay ianao misaotra Jesosy ny amin'ireo santionany ny zavatra nataonao teto amin'ny fiainanay tsirairay avy ary anomezanay voninahitra anao zany misaotra Jesosy fa ny tsy vitan'ny dokotera ny tsy vitan'ny professeur eo mihitsy ianao no manomboka ray amin'ny anaran'i Jesosy ho anao rery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen andaontsika hitehaka mafoan'i Jesosy andraisantsika ny pasteur avy Marseille alleluia misy olona avy atao trano ohatra ny tsisy olona atao trano ohatra ny vahiny ato fa tsy olo tompo-trano vahiny sa tompo-trano vahiny sa tompo-trano asiorakoraka ho an Jesosy ilay velona mandrakizay iza manao ny zavatra rehetra eto aloha olona ve manao zavatra eto Jesosy no manao zavatra eto teneny leo amin'ny akavisakavananao hoe Jesosy no manao zavatra rehetra eto hoe ary ianao manokana ny fatohany androany hoe
iza ny olona ifatohan Jesosy androany, miorakoraka mafy le olona ifatohan Jesosy androany, ary iza ny olona ifatoka amin'ny Jesosy androany. Tsy ifatohan Jesosy zany iorakoraka zany, mifatoha amin'ny Jesosy ianao dia miorakoraka mafy, asio te-tanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Afaka mahazo toerana nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fahatsaran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny tena ny sambatany olona tsiraray avy androany ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana. Amen. Satria fahasoavana no namonjenantsika tsiraray avy. Tsisy ezakitsika zany fa fahasoavana no namonjena atsika tsiraray avy. Ninina zavatra afaka isitrahantsika amin'ity androanany ity ninina zavatra afaka isitrahantsika niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny taona lasa rehetrarehetra dia fahasoavana ny anton'izany zavatra rehetra zany. Amen. Fa isika no mila manana fatakarana misitraka zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Amen. Bokin'i Jakoba 4 dia miteny ny soratra masina fa Andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'izay manetriteny. Ny fanetretena dia mila fisokafana ao anatin'ny fo iaino izay lazain'Andriamanitra. Amen. Ny fanetretena dia mila fisokafana ao anatin'ny fo iaino izay lazain'Andriamanitra. Satria indraindray ny zavatra lazain'Andriamanitra dia mihoatra tsy takatry professeur, maraza sa tsy mara zany, fa volombelona azo tsapahitanana vao mafana teo hoe tsy nanana fahalalana izy professeur. Fa izy manana fahalalana mihoatra? Jesosy manana fahalalana mihoatra. Ary zany ny ilantsika hanikafana ny fotsika rakizy manokatra ny fotsika isika ho an'izy, ho an'i Jesosy. Iaino an'i Jesosy ny atongavantsika eto androany. Ary raha nanasantsika Jesosy androany dia hifantoka aminao manokana izy androany. Isika kosa dia hifantoka amin'ny Jesosy manokana androany. Alleluia. Rehefa lany ny divay tao Kana tamin'ilay fampakaram-bady Jaona 2 dia ina ny zavatra nitranga? Taizy Maria nifantoka tao amin'ny Jesosy. Tao amin'ny Jesosy nifantoka Maria. Ary rehefa hain'ny Maria no nifantoka tao amin'ny Jesosy dia hain'ny Maria no nampianatra ny mpanompo rehetra koa hifantoka amin'izy, hifantoka amin'ny Jesosy. Androany zany tsy misy olona spesialy eto androany, fa Jesosy no eto androany. Jesosy no ilainao androany. Jesosy no ilain'ny mahajanga sa tsy zany koa? Zany nanomanantsika amin'ny mahajanga amin'ny ahafantanana mafy ho an'i Jesosy aloha satria Jesosy dia mifantoka ho amin'ny Madagasikara manokana ihany koa. Amen. Mifantoka ho amin'ny Madagasikara Jesosy, ary ianao anisan'ny malagasy ifatohan'i Jesosy androany. Androany meteza ohatran'ny mpanompo androany. Amen. Za hifantoka amin'ny Jesosy dia ianao koa hifantoka amin'ny Jesosy. Anokatra ny fotsikisika toy izy Maria tamin'ilay mpanompo hoe mifatoha amin'ny Jesosy dia ataovy izay lazainy. Aniraka mpanompo Jesosy androany dia mifatoha amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany. Sokafo ny fonao velariny ao anatinao fa averiko mifantoka aminao Jesosy androany. Mety ozy ianao mifantoka tamiko ve pasteur Jesosy dia ohatr'izao foana ilay fiainako zao misy ny mihoatra lavitra no hifatohanao io. Esory fifatohana io aza be sentiment. Amen. Aza be ratrapo esory le izy fa zao misy ny mihoatra lavitra no manin'Andriamanitra anao. Ndraindray tsika tafajanony eo amin'ilay alahelo, ndraindray tsika tafajanony eo amin'ilay zavatra tsy hitan'ny maso ilaina, fa zao misy ny zavatra tsy hitan'ny maso tena ilaina. Misy ny zavatra tsy hitan'ny maso tsy ilaina, fa rehefa hitanao le tena hitan'ilay tsy hitan'ny maso tena ilaina dia manaraka ho azy le rehefa avy eo. Ka tsy fantatra inona le ilainao androany. Le tsy hitan'ny maso ilainao ohatry ny mampahory ianao sy mampitomany ianao ve? Tenenao akaikinao tongava sainy ianao raha io foana mampitomany ianao Jesosy tsy mampitomany ianao zany hoe zay le programany androany hariva. Zay le programany androany hariva. Ho fafana ny ranomaso rehetra. Ndao ite-tanana mafitsika ndraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Manasa anao hitsangana dia miorakora mafy be ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Halleluja. Mahafany paster zany. Ndao aloha tika ite-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Avofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ndao tsika hisaotran'i Jesosy amin'ny fotsika manontolo. Tompo izay ny toy izao dia tsy noho izahay fa noho ianao. Tsy finininina avy aminay fa ny rehetra dia avy aminao. Manandratra ny tananay izay mankasitraka anao satria tompo sy mpanjaka anay ianao sady Andriamanitra. Ndretra miakohaka eo anatrehany fiandriananao, manaiky ny mahampanjaka sy tompo anao androany hariva. Misandrata manokana amin'ny alalan'ny teninao indray androany dia aoka ny siraray avy andray tenim-pahamarinana avy aminao. Hoeto amin'ny tenim-pahamarinana izay androany hariva dia maneho voninahitra mifanandrify amin'ny teny fiainana akasika ny fonay atonga na hijoro kristianina mahery
tsy miozongozy ny tafio-drivotra zao tontolo zao fa nafatokina sy fanantenana ao anaty fa manompo Andriamanitra velona. Mitenena Jehovah. Halleluja. Miaino ny mpanomponao. Fa raha izao no toy izao dia tsisy aviaviko fa avy aminao zao lay tsinotsinona tao an-davakiny liona fanatsanganao ozananao fa raha izao no toy izao dia tsisy aviaviko fa avy aminao zao lay tsinotsinona tao an-davakiny liona fanatsanganao ozananao. Jesosy io aoka ny hery ny fananganananaka iteny semaly amin'ny fotoana rehetra mba nanay fahatsapana koa fa tsy zay tsony velona fianao velona ao anatinay. Dia aoka ny voninahitra, ny haja, ny hery, famirapiratana, fahalebiazana, fahamendrehana ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana tompoko. Fampitsikitsika kely eo amin'ny akavia sy amin'ny akavanana dia teneny hoe faly indray aho mahita anao androany hariva hoe olona feno fahasoavana be anao hoe sady hita mihitsy hoe voky ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Tadidio fa ny fotoanany andro farany zao andro farany zao dia vanim-potoana isin'ny atao hoe krizy mpiakovana. Misy krizy mpiakovana amin'izao. Ary Andriamanitra hatranetrany dia mitady mpiakohaka marina. Baiboly dia milaza amin'ny Jona 4:4 ny 9:7 ozy izy hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpiakohaka na hoe mpivavaka no iankohaka na hivavaka amin'ray amin'ny fanasin'ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy no tahaka izany. Inona moa ty ambarany soratra masina hoe fiankofana marina ity? Ny fiankofana marina dia tsy inona fa hoe fiankofana madio, pur. Madio ho amin'Andriamanitra rery, tsy amin'ny zavatra hafa na olona na izy fa Andriamanitra rery. Raha misy zany zavatra tadiavin'Andriamanitra dia voasoratra tao anaty Baiboly ary Jesosy ny annonce an'ilay izy, Jesosy no niteny an'ilay izy hoe ny ray koa mitady mpiakohaka marina. Androany ny antsika fanoharana mikasika momba n'ilay toe-toem-piainana nanana io atao hoe mpiakohaka marina io mba fa tsika maneho sy mampita ny ao anatintsika manoloana ny fahamarinan'ny teny ka ilazantsika hoe anisany ve aho. Ny fiakofana dia toe-po manetsika fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra milaza eo amin'ny seza fiandrianany fa tsisy olona loatra anao eto ambonin'ny tany satria nahitanao izy. Rehefa piora ny fiakofan'ny olona dia misarika ho azy ny mason'Andriamanitra, misarika ho azy ny fifatohan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ny fahatanterahany fiakofany ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Mino andro any arivo fa ho ianao ilay ho tantaraiko eto androany amin'ilay toe-po ho zaraintsika avy ao anaty Baiboly. Teteny amintsika fa Jesosy dia nilaza fa ny planin'ny Satana dia ny andrava sy andringana amono fa ny nahatongavan'i Jesosy dia nanantsika fiainana
be dia be. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha tonga ny fahavalo dia tsy faly izy mahita ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Fahavalon'ny firaisanao amin'Andriamanitra izy, ary izy dia fahavalon'ny fiankofanao amin'Andriamanitra. Androany hariva ary zany dia hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ilay lohateny hoe ny herin'ny fijoroana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny herin'ny fijoroana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe tao fanahymasina androany hariva dia oka nitendretra izay ho zaraiko eto androany hitondra fiaina sy foazam-panahy ao anatinay. Ampahafantarao anay ny lalamarina mba tsy handananay ao anatina fanapahan-kevitra diso amin'ny lalam-piainanay rehetra, ary aoka fampianarana ho fampianarana feno fahamarinana hifanaraka amin'ny ao am-ponao mandrakizay. Andriamanitra rehefa miasa dia tsy azon'izaniza sakanana izy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay tia azy. Ary ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia tadio, Andriamanitra tsy miankina amin'ny filazan'ny olona momba anao na ny fahakahalan'ny olona anao. Rehefa manomenao ilay toe-po takian'Andriamanitra sy tadiaviny dia mitahanao izy. Miaro sy mitahiry ianao Andriamanitra, ary niza tsy faly ampiasain'ny fahavalo anakina izany fitahiana izany dia mijoro izy milaza aminao hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako, ary raha izany asa tsy misy masakana mandrakizay. Hijeritsika olona anankiray atao hoe Joba aloha. Joba dia niteny ohatr'izao Andriamanitra momba ny Joba. Tsika tsy jery eto hoe inona ny lazainao momba anao, fa tsisy olona ilaza ratsy momba ny tenany izany. Na dia efa miaina amin'ny tsy famendrena raha ny toe-pon'ny olona dia mbola milaza izy fa mety ny ataony. Raha ny olona no anomenoti ny tenany dia tsisy anome 8/20 tsy mahazo moyenne izany, fa mba farafahakeliny 15 ny azy fa ny 5 ao am-pon'Andriamanitra sisa. Izany hoe mba tsy tenenany hoe 20/20 izy. Izao ny zavatra nitranga hiainga ao lesitsika mikasika momba ny hoe fiakofana marina sy le toe-po marina tadiavin'Andriamanitra sy ilay herin'ny fijoroana mitondranao ho ao amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Joba voalohany, nandiny voalohany ka hatramin'ny andiny 12. Vakikila izy nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady matahotra n'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Eo aloha, voalohany Joba dia olona marina, mahitsy sady natahotra n'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Niteraka fito lahy sy telo vavy izy, ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000. 7,000 n'ondry amanosy, rameva 3,000, omby 1,000, briky vavy 500, ary mpanompo marobe, ka dia nanan-karembe mihoatra noho ny zanaky ny antsinanana rehetra izany lehilahy izany. Eto aloha izany tia resaka momba ny Joba, ny alina ny Joba tamin'izay fananany rehetra mihitsy sy ny tanin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany devoly. Satria Joba dia PDG na entreprise anankiray na fiompiana goavana tany antsinanana. Raha dinitsika izany ireo fananan'ireo dia ilana olona sy mpanompo be dia be miasa ao anatin'ny entreprise ny Joba. Fa i Joba amin'ny maha chef d'entreprise anazy dia olona manakaja teo amin'ny fiarahamonina nisy azy avy any antsinanana, satria voalaza sy voapirofo fa mpanambe ity Joba ity. Ny fanaony zanany lahy dia nandeha sy nanao fanasana isaky ny androny na ny anniversaire-ny avy isatranony, dia naniraka naka ny anabaviny 3 mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Ny 15. Ary isaky ny tapitra ny tsingeriny ireo andro fanasan'ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny ary ny fomarena koa izy ka nanatitra fanatitra hodorana araka nisan'izy rehetra. Fa hoy Joba, ndrao efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'i Joba mandrakariva. Inona ty Baiboly tenenina? Joba dia nametraka ny fifandraisany am-po amin'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra noho ny zavatra rehetra niainany Joba teto ambonin'ny tany. Eto ny zanany no nihinana sy ny sotro, nefa Joba no ny saina ndrao ho tafasaraka
tamin'Andriamanitra ny fony zanany a tao anatin'izany firaviravona sy fety zay ny arahan'izy ireo izany. Inona moa mahatonga ny Joba nanao an'izany? Fantatry Joba fa ny fimamona sy ny finanam-be dia fahotana. Hoanino daholo ny sakafo rehetra, fangaro ao daholo na ny hanin-kotrana, na ny anana, na ny tavikena sy ny karazany rehefa hinan-kanina. Marina fa matetika voalaza hoe fahotana no misotro zava-pisotro misy alikaola dia tsy mety. Tsy mahasoa antsika ny zava-pisotro misy alikaola satria aoko ho fenonany fanahy ianao fa tsy ho mamy dovay nataoka. Ary adintsika koa fa ny fihinan-kanina mihoatra dia fahotana koa. Hoe raha voky loatra ianao satria manimba tontolo iainana. Rehefa tsy levona io dia ny ao an-trano no minainaina satria tsy tsara loatra ny fijoroanao teo am-pisakafoanana. Voalaza Baiboly eo amin'ny voalohany fa Joba dia sady olona mahitsy ny matahotra an'Andriamanitra. Ary hoy ny tompo teto tsy olona no miteny fa Andriamanitra no miteny. Jereo ny 9:1 ka hatramin'ny 9:5. Ary tamin'iray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah dia mba tonga teo koa Satana tafahary taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana ka ianao avy nizahazaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona sady marina izy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Jereo anie fiera ny fijoroanao Andriamanitra. Teto no nahitako fa Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Satana hoe tsy misy olona mpanan-karena oatra azy. Tsy harena ny fiertehan'Andriamanitra, tsy hoe manana ny rehetra Joba na fantatr'Andriamanitra zany. Fa ny fiertehan'Andriamanitra dia niorina tamin'ny toe-pony Joba. Hitanareo izay? Raha tianao zany Andriamanitra ho fiera aminao, amboary ny toetra, amboary ny toetra, amboary ny toetra, amboary ny toetra. Toetra mampifantoka an'Andriamanitra. Nanontany an'i Satana Andriamanitra momba ny Joba, sady mirehare fatratra izy ny aminy. Amin'inona? Tsy Joba mpanan-karena be. Fa izy niavaka tamin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fahamarinana, fahitsiana, fahatahorana an'Andriamanitra. Andriamanitra hita fa Joba niavaka tamin'ny olombelona rehetra tambonin'ny tany. Ozy tsy misy olona oatra azy eny ambonin'ny tany. Raha ohatra zany ka hifaninanana ny fankasitran'Andriamanitra dia champion teo amina quartier izy, na région, na national, fa international. Zany hoe zao tontolo zao, niainga avy amin'izao tontolo zao ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ary singa anankiray niavaka tao anatin'izao tontolo zao nazo ny fankasitran'Andriamanitra, ity Joba ity. Tsy eo teo amin'ny ankonany fotsiny izy ny tsara na teo amin'ny fokotany. Tsy eo teo amin'ny tanàna nisy azy na amin'ny fireneny, fa maneran-tany. Androany ariva, afaka ve Andriamanitra hiteniny aminao hoe tsy misy sala aminao eo amin'ny ankonanao io fotsiny aloha aran'olontsika ny miainga. Tadiova be dia be ny fanoloran-tena baky rary rovitra ao miafinao ambadiky ny kiraro tsara tarehy dia tsisy mahita. Fa rehefa eny am-panasa tongotra vao miariary izay nafenina. Noho izany tadidrio tsika tsy miezaky ny ho tsara eny ivelany. Misy zavatra tian'Andriamanitra ahitsy eo amin'ny fiainana raha tianao Andriamanitra akasitraka anao. Miaina amin'ny fahitsiana, miaina amin'ny fahamarinana, matahorana Andriamanitra amin'ny fahadiany ratsy tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Aza manao fiainana fiainy fihetsarambelatsy. Any ivelany anjely fa ho an-trano angely. Mitabatabatsy ahitana tory. Ianao ve afaka hiteny Andriamanitra? Tsy misy sala aminao eo amin'ny fokotany misy ianareo. Raha mpianatra ianao ampianarana dia tsy misy ohatranao mihitsiny. Eo amin'ilay faritany misy ianao iny dia ianao koa no hitan'Andriamanitra. Any am-piangonana, naiza eo amin'izao tontolo izao. Aoka ianao hiavaka amin'ny tsara naiza misy ianao. Ty tany ty dia miandry ny fijoroanao. Tianao ve ny mason'Andriamanitra hitanao, hifantoka aminao, hirereny aminao? Aoka hiavaka ianao amin'ny fijoroana ao an'Andriamanitra ao amin'izao génération sy taranaka misy antsika izao. Tsy maninona, mbola mety mpanoto ianao fa tiako milaza aminao hoe
mbola misokatra ho antsika ny varavaran'ny famindrapo azontsika iverenana amin'Andriamanitra. Tsy nataontsika fa nitoepontsika manaiky anety tena fa tsy mety ny nataontsika disitsika. Zao fanamarana zao dia mety ana fotoana anao raha ohatra ka ela loatra ny jobily ny ainanao tao anatina fietsara mbelatsy. Ny zavatra andrasan'i Jesosy dia ny fanekenao fotsiny tompo mila amin'ny fanampianao sy ny fanovanao fa ny ato anatiko tena mila an'izany avy aminao. Toe-pory avaka no mampiavaka antsika amin'ny hafa amin'izay fijoroana ozy ny tompo eto maintsy any Joba amin'ny 19 dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka ve ianao? Fa tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Tsy olona no niteny an'io, tsy ho noho ny teo an-tanany hoe olona mahafinaritra izy, fa Andriamanitra no mahita ny eo am-pony Joba. Joba tsy hoe tsy nandalo sedra na fakapanahy, tsy hoe tsy zavatra ny lalovany mihitsy teto an-tany, fa tonga dia nety ny fiainana satria manana ny rehetra izy dia nitoka-monina. Misy fiarahamonina ny ainany, misy faharatsiana mandalo, fozy izy ny Baiboly ny fady ny ratsy Joba. Nalay-panahy Joba fa ny fady izy. Zareo fa mbola mitondra resako amin'ny 9:7. Ary Satana dia namaly an' Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba n'Andriamanitra. Tsy ianao va no nanao fefo manodidina azy, manodidina ny tranony, manodidina ny fananany rehetra. Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany omby amanondriny. Fa zao teteny aminao zao toetra motivation an'io. Ainjiro kely ange ny tananao ka tendreo izay ananany raha tsy andahanao eo maso azy izy dia no 12 teo Jehova tamin'ny Satana, indreo tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no azan'ny jiranao ny tananao, fa ny tenany ihany no azan'ny jiranao ny tananao dia mivoaka Satana ny ala teo anatreny Jehova. Ny ainy ny tiany Baiboly tenenina. Ary tamin'izany andro zany dia ninona sy ny sotro tovay teo an-trano zokony lamatoa. Eo amin'izay nanomboka niditra le tantara mpandravana fangana nataon'ny Satana rehefa niteny tamin'Andriamanitra izy hoe mba jereo kely eny Joba dia noho ny zavatra mitranga eo Andriamanitra mirehareny amin'ny Joba dia jereo ny tompony devoly tsy faly mahita ny fahatsarana izay joron'Andriamanitra ho an'ny hafa. Menao ve nareo? Vinitra be ny fony. Raha venao zany manana an'izay toetra izay, irambo filesiny ao an-damosonao. Ary raha vao manaiky ampiditra n'ilay izy ianao, dia izy no atao hoe rainy fialonana hatramin'ny voalohany. Ny alina n'Andriamanitra izy dia mampiasa olona hialon'olona ihany koa. Raha vao tsy mitandrina zany dia tratra sa tsy tratra? Tratra. Fa maninona Andriamanitra no niteny hoe indro eo an-tananao izay ananany rehetra? Natolotry Adama azy tamin'ny fahalavon'ny Adama nanaiky hofitahany ny fahefam-panapahana momba n'izao tontolo izao. Dia hoy izy Jesosy, zao tontolo izao izy eo an-tanan'ilay ratsy. Dia hoy izy Andriamanitra tamin'ny Satana, eo an-tananao izy izay ananany rehetra. Dia tadidinareo amin'izay miditsika amin'izay ny amin'ilay fiankofana marina. Joba dia nandalo sedra sy krizy-piankofana koa. Nizahan'Andriamanitra toetra ilay fanoloran-tena izay efa Andriamanitra tena no nirehare fa tena zay tokoa Joba, mahitsy, marina, matahotra n'Andriamanitra, mifady ny ratsy, fa mbola nandalo sedra izy. Nizahan'Andriamanitra toetra ny fiankofany Joba, ndreo mbola misy motivation hafa mahatonga ny fiankofany Joba ho tanteraka sy ny fijoroana. So mety ny zavatra rehetra dia mekohako Joba, milamina ny zavatra rehetra dia Andriamanitra izy, nivany ny olako, halleloia. Fa ny tena fiankofana tsy hoe satria niasa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia manaiky an'Andriamanitra ianao na manompo an'Andriamanitra ianao. Ny fanompoana an'Andriamanitra tsy parti politika isafidianana amin'izay foto-kevitra tiany hijoroana, tsia. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanekem-pahamarinana amin'ny Andriamanitra mpamorona azy ka na mety na tsy mety ny fiainanao. Ninona zavatra mitranga, izay ilay fiankofana marina dia manaiky ny fahefan'Andriamanitra ianao. Ahoana miseho an'ilay izy?
manino ny satana no nylaza hoe taiza ho aiza atao anaty baiboly nisy an'izay fampianaran-diso momba ny fiakofana izay nataony devoly. Ozy izy satana tamin'i Jehova ny 9:12 ainjiro ange ny tananao ka tendreo zay ananany rehetra fa mivadika anao io mahafoy anao io. Zany hoe satana zany manana fomba fisainana ohatr'izao mahatonga ny Joba miakohaka dia satria mety ny zavatra rehetra. Mahatonga ny Joba miakohaka satria eo ny fiarovana sy tanan'Andriamanitra. Mba tonga ny Joba miorina sy mijoro dia satria mety ny zavatra rehetra. Fa raha vo tsy mety io tsisy miakohaka izany intsony eo. Inona ny antony? Nalahelo izy satria mbola misy karazan'olombelona manivaka manaiky an'Andriamanitra pahariny zavatra rehetra ihany, nefa izy efa mba niezaka namitaka ny Adama anapahefana amin'ny zavatra rehetra. Noho izany satana mihevitra fa raha tsy mandalo aminy aferan'ny tany rehetra dia tsisy ninona azon'izaniza atao na Andriamanitra tena ny aza. Dia ndaso meno tsara nareo fa zao le fiakofana misy tambiny io izay fampianarana avy amin'ny devoly. Luka 4:4 onjerentsika ny Luka 4:4 ny 15 hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly tamin'i Jesosy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba ny voninahiny fa efa natolotra izany ka izay tiako no omeko azy. Fatany izany. Koa raha iakohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Hitanareo amin'izay krizy mpiakofany ny andro farany. Andriamanitra mitady mpiakohaka marina fa satana mividy mba hiakofana. Izay tsy keritreritra. Nieritreritra izy hoe ny fahefam-panapahana tao anatin'ny Joba dia tia ny ahiratra ny mason'Andriamanitra ahalala zavatra mihoatra noho ny hitany. Hoe misy zavatra tsy hitanao. Fandana zao toetra kely fa mahatonga an'io milamina satria milamina amin'ny fitondranao ny fiainany. Dia hoy izy Andriamanitra, andana sedra hoe fa za mahalala ny Joba. Dia dao antsika isainy mahatonga an'ilay ady goavana sy ilay fakapanalalovanao eo mbola mijery Andriamanitra hoe ianao ve ilay mpiakohaka marina manaraka afaka hijoro tsy andray kolikoly. Na tsy hanananao ninina azy dia hijoro anao ho mahatoko foana satria tsisy fahantrana manery anao hivadika amin'ny fahamarinana. Aza manakalony rariny. Mijery ny fiakofanao Andriamanitra. Ny prinsipan'ny satana dia manangy izy, manampy zavatra mba hahafahanao miankohaka aminy. Dao tsika samy andinika tsara amin'ny fanompoantsika. Hiverina mipapakatra. Satana mizatra mametraka an'izao fomba fijery izao fiankofana mifamatotra amin'ny intérêt. Tsy pura fa misy antony. Satana manko tsy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy satria natolotra azy ilay izy fa tsy nomena azy. Izy tsy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra fa natolotra azy vokatry ny famitana any Adama ilay fahefana. Fa Andriamanitra tsy nanome azy an'ilay fahefana fa i Adama no nomena an'ilay fahefana. Dikan'izay raha namitaka izy ka natolotra i Adama azy ilay fahefana sy fanapahana, tsy azy ilay izy noho izany tsy hainy ny mampiasa an'ilay izy. Hitanareo, nanjary lasa besoin na filan'ny olona izay efa fanapahana nomena Andriamanitra azy rehefa nanota ny olona. Ny fahatsapana fahabangana dia vokatra avy amin'ny tsy fanekena ekohaka marina tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ampio izay Andriamanitra. Amen. Zany no antony mahatonga ny devoly manampy fiankofana satria fantany fa izay ilainao eo amin'ny nofo
ny lalana anyereny ianao enkohaka zay no mahatonga amin'ny laza hoe mpivarotra tranainy satana. Mpivarotra tranainy io rehefa avy namarotra pitsanganana ny adama izy oka aloha manaraka tsara tsika. Rehefa avy namarotra pitsanganana ny adama izy azo le fanapahana ny nalainy ifeny zavatra rehetra. Dia hozy izy Jesosy ary zao tontolo zao dia mitoetra eo an-tanan'ilay ratsy. Dia zao tany amin'ny Jesosy izy no nilingilingy. Indro efa nomena zao hita maso rehetrarehetra zao, za no afaka natolotra zao rehetra zao, tsy nomena natolotra. Dia zao zay tiako omena azy no meko azy. Fa zao mekofa aloha fa omeko anao ilay izy. Dia Jesosy namaly. Tratra Jesosy sa tsy tratra? Tsy tratra. Jesosy namaly karanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah'Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no tomponao. Tsy tratra Jesosy. Hitanareo tsy ho ao anatinao mihitsy ny fomba fijery. Tsy ho ao anatinao mihitsy ny fomba fijery. Tsy manaiky iankohaka sy tambazana amin'ny zavatry ny tany raha tsy maro toerana ao anatinao ny lanjany mandrakizay. Vidy ny fanahin'ny olona anankiray na olona ray fotsiny azy no azony Jesosy eto ambonin'ny tany, fa za mino fa be dia be no azony. Dia maty teo amin'ny azy fijaliana monjy antsika foana Jesosy. Ny antony tsy nitambazana amin'ny zavatra rehetra Jesosy ekohaka mba hamonjena anao, fa natolo ny ainy mba hahafahanao misitraka le fanapahana very ho averina amin'ny laoniny ao anatinao rehefa manaiky ianao ny aina amin'ny fahamarinana, amin'ny fahetsiana, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary anankiray hifadiny ratsy. Ny fijoroana dia midika hoe fanapahan-keviny tsy hanome ny fiankofanao amin'ny zavatra hafa na inona pression sy fanerenanao ny amin'izany. Mila manana mangataka amin'ny fanahy masina ianao esprit de discernement. Ndao lasa mivily lalina amin'ny fiankofanao, dia rehefa mivily lalina amin'ny fiankofanao dia very mifanomponao. Satria raha misy fiankofana dia ho an'Andriamanitra rery mandrakizay. Jereo teto fa teteny Satana tamin'Andriamanitra hoe tsy pura ny fiankofan'i Joba, fa leo jerena fa ianao kosa ala mitotry ny mandondoka azy fotsiny ianao tsy fantatrao mihitsy Joba fa za mahafantatra an'io. Hitako motivation ao anatin'io, reny zavatra piara milalao aminay reny taloha. Ohatry ny teteny an'izany izy. Eto vao tena azoko ilay mitady pekohaka marin'Andriamanitra. Pekohaka tsy voafatotry ny nofo amin'ny filana, fa manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra ninona zavatra miseho. Niditra teo amin'ny sedra-piakofany Joba. Ary hitantsika izany manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Tovy amen. Halleluja. Halleluja. Joba toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro tananao izay nanany rehetra, fa ny tenany ihany no azany mijiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah. Ary tamin'ny ray andro dia nina sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lamatonjana ny lahy sy ny zanany vavy eo indray. Ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe ny omby miasa sy ny boriky vavy nandrasana teo anilany dia namely azy tampoka ny sabeanina ka nambabo azy, ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lela-tsapatra, ary za dia zao rery ihany no hafa nandosy tsy ilaza aminao. Tona vaovao ratsy zany. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandory ny ondry amanosy sy ny ankizy lahy ka nandevina azy, ary za dia za rery ihany ny hafa nandositra ilaza aminao.
afatra faharoa zay fahatelo raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga nanao hoe nikaldiana nanao telo toko dia nyroatany rameva ka nobabony ary ny ankizy lahy dia nasainy tamin'ny lelatsapatra ary za dia zarery ihany nafanandositra dia ilaza aminao vavao fahatelo zay ary raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanako lahy sy ny zanako vavy dia nihinana ny zanako lahy sy ny zanako vavy dia nihinana sy ny sotro divay tao an-trano ny zoky ny lamato ary indro nisy rivotra mahery avy any anefitra ka namelo ny zoro-trano efatra dia nianjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra ary za dia zao ihany nafanandositra ilaza aminao dia avy eo indray tokanefa dia nitsanga ny joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany ka ny akohaka sady nanao hoe nitanjaka no ny voahako avy tany akiboniny eny nitanjaka ny iverenako any Jehovah ny nanome ary Jehovah ny nanaisotra isorana neny anarany Jehovah ary tamin'izany rehetra izany dia tsy mba nanota Joba nanany medisiny an'Andriamanitra pekohaka marina. Jereo tsara ny fijoroany teto nahitako fa tsara mevana trano na mpanompo na ankonana na zavatra hita maso ny ankina ny fanompony Joba ny fiarahany Joba tamin'Andriamanitra dia tena fiankofana lalina sy firaisapo lalina ny antony tamin'ireo zavatra rehetrarehetra ny tany saiko rehetra ireo dia voalaza amin'ny baiboly fa tsy nanoto Joba na nany medisiny an'Andriamanitra. Mila fantatsika fa ny devoly dia miapanga sy manaiky ho fantsona foana trany an-trany ho sedy eo amin'ny fiainanao isan'andro fa militsika mametraka tsara ny fiavahana izay tao hoe motivation ao anatsika eo anatren'Andriamanitra. Osatana tamin'Andriamanitra mpanompo misy antere io hoe piady zavatra ho azy fotsiny io fa ianao ny problemanao a olona mpanararoatra anao fotsiny tsy fantatrao fa ny tananao eo ny zamy mahatonga ny ohatrany io ny antony io satria mety ny zavatra rehetra arovanao loatra izy mety tsara eny andramo aloha fa hitatsika fa hoe mbola ho fiera amin'io ihany ve anao sa tsy ho fiera amin'io dia osy izy ny devoly sura fa hiala aminao io dia nijeren'Andriamanitra ohatr'izao ny devoly dia hitany hoe ohatrany sérieux be le devoly. Zavatra anankiray voalohany aloha tena hitako teto nampahery anahy ay Satana tena mitaraina mihitsy fa enjana be ny protection ny zanak'Andriamanitra any aloha ny positif tena mampitaraina azy mihitsy rehefa eo aminao ny tana mba fantatrao tokony ho rava eo no eo ianao fa misy tanana miaranao matombo loatra izao ianao ary mifiasa ny fahasoavana sy famindram-po mety tsy mendrika ny zavatra ny ainanao sy nataonao fa matombo mbola tafajory ianao miasa rangavy famindram-pon'Andriamanitra miasa ny famindram-pon'Andriamanitra fa za te hanaitra anao aoko tsika rehetra mba ho pekohaka marina. Matotsika salam'izao dia amin'Andriamanitra ny fiarovana antsika tsy avoela mbola isy andringana ianao fa mbola eo amin'ny fiainanao ny tanany noho izany mila miombona tsara aminy sika verina aminy joro tsara izany no mampiakohaka marina antsika pura ny fiakofanao rehefa tsy misy antony sady tsy misy motivation hafa dia mampiorona anao amin'ny fiakofan'izay ka izay no natonga ny Jaune apôstôly nanoratra ny epistily any amin'ny bokin'ny Jaune toko faharoa any ny 9:10 ka hatramin'ny 9:20 hoe raha misy milaza fa tian'Andriamanitra nefa tia izao tontolo izao dia mpandainga izy mamono ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny fitiavantsika n'izao tontolo izao ka raha ianao zany manana motivation tia an'izao tontolo izao eo ampitadiavana an'Andriamanitra dia tsy possible ho tafahorona ao anatinao ny tena fitiavana an'Andriamanitra sy ampiorona anao ho faty ny maritiora ny finoanao an'Andriamanitra. Avy mifanenjena ny olona miorona dia izay olona manana fahatsapana lalina ao anatin'ny fony ny alehibe ny fitiavany an'Andriamanitra ao ambony noho ny ainy. Zay ny mahatonga Andriamanitra tsy sarotiny fa Andriamanitra te ahita ny fonao mialohan'ny fotoana ampiasany ianao serahany aminao. Hitako Abrahama ny sedrainy tamin'ny Isaka fa rehefa hitany hoe pekohaka marina
marina koa i Abrahama satria mifatra ny fitiavany Abrahama an'Andriamanitra dia ambony no fitiavany zanany teo izy Andriamanitra hoe mpiara-miasa sika manomboka androany mitady pekoka marina Andriamanitra nao ny tsika isainy mila manetry tena tahaka ny Job sika androany fahavalo ny fiankofanao ny devoly hatramin'ny farany fa vitany Job nandisy fanantenana ny devoly koa fa nijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany dia hoy izy Job sady nitsangana izy no nijery tsisy nininona hitany tsony tsy tafitomany tsony satria ny zanaka rehetra lasa ndray andro fananana rehetra potika ndray andro zavatra rehetra vitany ndray andro ariva ny andro tamin'izay tsy irahira foana le izy fa tena ilainy anatin'ny foana dia hoy izy Job tikina hoe hay Job ny tompony tena mamiko hoe tena izay le izy tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy antakanoko an'izany iza tsy hosoloiko nenony none hatramy farany nitsika sanao hatramy farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao sao tsara aminao nafaly ao manahelo ao dia fony anao narary ao nani ao tsy nilaozanao ka ity ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany nao tsy kiteatanana mafeanao baiboly dia miteny efa nialan'Andriamanitra Job tena hoe nylivren'Andriamanitra ho intsiny hoe io natolony any Satana ho zatoetra fa ny zavatra nahavariana ana mbola navita ny azona ny Job ihany tsy nisy fanampian'Andriamanitra le fanorena toetra tao amin'ny Job fony izy mbola tao amin'Andriamanitra teo nataitra naso rehefa Andriamanitra mandefa an'izy hoe io ary ny ala izy ny dikany tonga ny tafita tonga ny zavatra rehetra ny safotofoto ny fiainana fa Job nijoro inona natonga an'izay natonga an'izay ny fankazatra tamin'ny tsto Job dia niadana zany hoe ilay toetra ny Job fony izy mbola tao amin'Andriamanitra ka nampijoro azy dia lasa nifindra ho toetra ny Job nahafahany Job nijoro tao anaty tafiotra tsy nisy Andriamanitra zay ny mahatsara ny fahazaran-tsara ny fanekenao anapa-kevitra hiala amin'ny fahazaran-dratsy misy zavatra mila anetrenao tena kely fotsiny Andriamanitra neka manohatra mpiavinaviny fa manome fahasoavana ao amin'ny manetry teny izy mety tsy tianao zany teny zany raha mbola tianao ny fiavonavonanao ianao problème tsy ny conjuguenao tsara ny verbe être au présent fa najanonao fotsiny teo amin'ilay voalohany hoe je suis dia ny ankoatran'ny rehetra tsy misy tsony tu es il est tsy misy tsony hoe mba isika rehetra nareo rehetra fa teo amin'ny jeune driblenao le izy dia tapotra treo film Job tsy ohatr'izay fa hita mihitsy ny fony Job hoe ay ny fony tena tsy mifikitra tamin'ny zavatra nananany satria rehefa tonga tokoa ny tokoa Job mbola nijoro ary tsy nanota tamin'ny lelany voafehany Job ny lelany tsy hiteny ratsy an'Andriamanitra ndony tsy kijery zavatra anankiray
raha olona efa nelan'Andriamanitra Joba kanefa ny fijoroana mbola miazo nazy satria tia an'Andriamanitra izy. Tsy nanohitra an'Andriamanitra teo amin'ny lelany mihitsy ny Joba ozy izy ny 2:20 amin'ny Joba toko voalohany. Mila zany sika mizatra, mila fahazarana ny miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Nareo hoe tsy mahita hoe misy olona tsy pino fa tsara toetra be, tsy mifoka, tsy misotro, tsy mijangajanga, tsy mampirafy, tsy manao toetra tsy mendrika, kanefa izy tsy kristianina. Tsy misy Jesosy kanefa misy kristianina tena ho an'ireo fa tenin'Andriamanitra fotsiny miazo nazy. Mivavaka izy ao anatin'ny ray volana isory amin'ity Andriamanitra nefa ianao mahita olona tsy kristianina ohatrany tsy maninona akory, tsy manan'izany problème zany, tsy manam-paniriana iainan'izany akory. Misy ny mahatonga anao zany hoe zay mahatonga le fantrana ndratsika makataka amin'Andriamanitra, ampio Andriamanitra, taio Andriamanitra, rehefa ny zavatra ny manery anao loatra sy mampifantoko anao loatra dia hampanotanao izy misy an'izay dikan'izay enao tsy manam-bola mavita mipiripirina manetry tena mandefa dia n'Andriamanitra mahita anao tsy manam-bola mihitsy manetry tena tsara foana. Fa raha vao manomboka manam-bola izy na manomboka miakatrakatra ny chiffre d'affaires dia miakatra any amin'ny zanakatotoany daholo koa ny toetra rehetrarehetra sy ny fanao tsy natao hatramin'izay. Dia tsika mila mantiny tena fa ny secret ampahomby antsika eo amin'ny fiainana dia misy ifandraisany amin'ny faneketsika anovany toetra ao anatsika hijoro sy ahazaka ny zavatra rehetra izay hitondran'Andriamanitra antsika ambony lavitra sy mihoatra noho ny fitahiana rehetra tadiavintsika avy amin'Andriamanitra. Ny fahafahan'Andriamanitra mahazo antoka fa tsy zavatra eto ambonin'ny tany ka motsitra sy havery antsika fa ny tanjon'i Jesosy eo na amin'ny any amin'ny raha malandritsika amin'ny fotoam-pampakarana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy manam-bola fotsiny le kristianina no mahatonga tsy manao an'ilay izy fa raha manana izy dia ahoana zany. Misy kristianina miady amin'ny toaka, miady amin'ny foana sy giara, miady amin'ny fiainana maloto, izay foana mivavaka atao. Fa misy kristianina tsy mbola mahay mamela heloko izany, mandraka androany miaina ao anatin'ny fiatsaram-bela tsy faran'izay zokony be fialonana faran'izay zandriny. Dia teteny ianao jereo masino akaikinao hoay isika avereny fandroany hoay isika amin'izany hoe teteny aminao fa mandra-pahatena madio ny fiakofanao tahaka ny fahadiovan'izany teo amin'ny fiainan'ny Joba dia tsy hijanona io sedra io satria Andriamanitra mandrak'androany mitady pekohaka marina izy. Taratra mifonao izy eny lavitra eny. Hitanareo ny devoly fetsy be mihitsy mampiditra resaka mamona, soafina mamona. Dia zao letaleta omen'Andriamanitra anao iny lasa ohatrany hoe tia ny devoly ho sariny ianao miresabola. Dia andao ny antsika ozy izy ny devoly teo amin'ny Jesosy, ozy izy teo amin'ny Jesosy zao zao tetra ny Joba io fa mahatonga ny tianao arovanao fa nataonao mandeha zavatra rehetra matrana azonao ve ohatra izy ndray ve manao zany azonao ve mba asa nazonao le zavatra mitranga zany ianao zany mianjanjo eo anatin'Andriamanitra. Hitanareo za reto manana an'izao fomba fiainan'izao ao anatin'ny foko dia ndao tsika hiaraka ao anatin'izay simple tsotra sincère tena hoe mahitsy miaina tsy akinafiny eo anatin'Andriamanitra tena manao zavatra rehetra mpitiavana dia misy eo dia alleluia, tsy misy eo dia alleluia. Amen. Hoe andao dia anompo dia mandeha manompo tena ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy tena mifola ho an'i Jesosy satria fantatro fa mitady pekohaka marina Andriamanitra. Mba fantatrareo ve fa mamona sy ny fitiavana azy dia mahavita mitaonanao anan'ireo toetrareo fa any amin'ny camp hafa. Raso misy zavatra tiako azavaina aminao mianao venareo mamona ozy izy Jesosy tsy vitanareo manompo mamona sy manompo an Kristy. Zany hoe Jesosy tsy niteny hoe manompo devoly fa manompo mamona. Devoly zany miafina foana ao ambadiky ny zavatra
dia izy miafinao ambadika efa tsy samy lahatra amin'Andriamanitra izy fa mampijoro zavatra anankiray na olona eo amin'ny toeran'Andriamanitra izy. Dia ahoana mipetraka ilay izy? Ohatrao mipetraka ilay izy. Ianao rehefa any am-piasana, reny ilay olona faran'izay masika be any an-trano reny a, na mananona izy fa tsaratsara karama sy ny karazany ireny, any am-piasana izy matahotra ny mpampiasa azy satria tereny mamona na fanetretena. Da zao mahita ohatra, tsy tena votsitra sy miaina tsara ny kristianina miaina any amin'ny tany mandroso. Métro, boulot, dodo. Dia inona ny zavatra mitranga? Rehefa hoe andao hivavaka, aza tereny zahay. Fa tereny mamona mihitsy ny fotoana tsy onona amin'Andriamanitra tsy maintsy manaiky tafiditra ao anatin'ilay système. Mba fantatrareo, ny système an'ilay hoe biby dina bety ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, efa nanomboka tamin'ny andron'ny Adama mandraka androany, mifehan'izao tontolo izao io. Ary sao dia eritreretinareo hoe reny olona faran'izay kizitiny reny mba hiresao izy rehefa tsy manana asa izy le kizitina be tsy manana motereny hoe andao hiasany amiko fa 15 millions karaha manao fa soso tonga dia miova ny tareny hovainy mamona lasa tsara fanahy. Rehefa te amin'ny fito maraina ao dia efa tsy maintsy tonga eo amin'ny enina sasany izy efa iny. Zavatra tsy fantatry ny olona nefa dia zao, mamona mety afaka hividiananao sakafo, apetiny akanjonao fa tsy miantoka ny andronao, tsy miantoka ny fiainanao. Le tena tompon'ny fiainana tsy mifananao mamona be dia be feo am-pelantanan'Andriamanitra ny mombanao. Tokony tsika hiverina amin'Andriamanitra, ametraka ny vavaka sy ny fanompona ho ambony lavitra mihoatra noho ny filana rehetra. Ohatry Jesosy, inona ny soa azon'ny olona raha hoazo ny azy rehetra izao nefa very ny ainy? Za tsy miteny tsy tokony asa ianao. Fa vita amin'ny mamona ho any mahatsara fanahy ny olona faran'izay masika. Kizikizitina kely dia gaga be mihitsy a. Nisy olona anankiray fantatra. Fa izy tena ohatran'ny général be mihitsy ao an-tranony. Forotra daholo ny any an-trano sy rehetrarehetra. Fa sendra mba tonga tany am-piasana, aty am-piasana pastera fa manana tsy ampoizino inona nataitra anahako. Hay izy eo am-piasana, zay tia le mpampiasa anaovana anazy ka gauche droite teny ohatro tena naka sisiny. Hay ve ty olona ty afaka ohatro ny double personnalité. Rehefa mpitotototo mamona izy, oui mon général. Fa rehefa any am-piangonana izy, zay tsy manaiky zany teny paster zany tsy izy. Any izy manohatra be. Fa rehefa ny am-piasana izy mety be. Ka ny atao hoe fitiavana. Tsy hoe fampidinanao an'Andriamanitra, anaiky miprogramanao eo amin'ny nofo. Fa mifanekenao irehitra fa raha joba azy, olo mahitsy sy marina, ny tsian'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony sy ny programany. Mba mieritrereta ihany, raha mbola eto ambonin'ny tany, mety ho any ihany no lazaiko anao amin'izany. Saingy tiako hisokatra ny ao anatinao hifankahita amin'ny tompo zao dia zao, fa raha nen'ny trompetra tsy tiako ianao hita rehetrarehetra. Sy fitehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Rehefa andeha hivavaka tsy azo terena, manakambara, manakalahatra, tonga dia miavinavina be tsisy amin'ny fanetretena mihitsy. Satria ny marina mbola tsy mpinoka ianao. Ny fitiavana tsy hoe mahazo manao izay tianao ianao, fa ny tena fitiavana mitaonanao hijoro sy hanaiky an'Andriamanitra. Rehefa karamaina ianao mazoto be, fa rehefa sendra samy eo tapony samy reraka be ianao. Inona le motivation zany? Ny Joba ny tsikafon'ny Satana hatramin'ny kely, alalany ao anatin'ny fony. Teran'Andriamanitra izy, na dia nafoin'Andriamanitra azy. Tsy hoe anona nafoin'Andriamanitra. Mba fantatrao ve fa maro ny very finoana manome tsinan'Andriamanitra amin'ny zavatra kely tsisy dikany. Impiry ianao no manohitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsisy dikany. Reny rehetrareny a dia tafiditra ao anatin'ny crise d'adoration daholo. Kekeromoka ianao, Andriamanitra, fa inona ny ratsy nataoko?
moka ny manaikitra azy sendra nisy orana tampoka tompo tena tsy ilaiko misy le orana fa miady ne job efa tafiotra aminy efa tena navadiny azy amin'ny teny an-dalina mandeha job anazy an'izany fa izy vehivavy adala ny fieritreretako anao satria le ato mihitsy ianao ve mieritreritra fa ren'le kristianina mpanenjika fitahiny ivelany reny fotsiny arana za fo zany ve zay ny mahatonga milaza fa mifahadosoa ny zavatra toriana mety milalana anao amin'izay fampianarana voarainao apetrao tsara amin'ny toerana ny famonjena meo lanja ny fahaloran-tenan'i Jesosy mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra jereo hatramin'ny farany teteny aminao hatramin'ny farany zao ny zavatra nitranga Joba 42:10 rehefa niady sy ny famaly teo Joba sy Andriamanitra miteny taraina teo izy zany mpamarina mba niady izy zany satria mba ohatrany hoe zany tamin'izany satria mangiry dia tra mba nisy ihany zany le fifahamaliana kely teo amin'izy mianaka fa tsy nahoan'Andriamanitra mihitsy izy mandra-pahatonga saina azy tatramin'izay ke fandrenesana sofina ihany nandrenesako anao fa zao masoko mihitsy mahita tsy sokatra zany ny vision raha sy nandalo sedra izy dia ozy izy inona le masoko mahita io dia zao nisy ary Joba dia mivavaka ho an'ny sakaizany mivavaka ho an'ny sakaizany reo sakaizany ireo le naneso azy le nandatsy azy le niteny ratsy azy dia reo netiny amam-bavaka hafahafa ny Zoman'Andriamanitra baiboly miteny an'izao tsy sako tsy hoe le sakaizany ty azy netiny amam-bavaka fa le sakaizana anao tsinitsinina azy mihitsy netiny amam-bavaka ary rehefa hitan'i Jehovah ozy izy fa netiny fony Joba amin'izay tena verin'Andriamanitra avoroeny mihatra zany hoe tsy le very akory ny olana amin'Andriamanitra fa mifijoroan'i Joba ny dikan'izay aza mpanenjika fitahiana fa manaraka io rehefa mety ianao rehefa tsy mamatotra anao ka tonga motivation ho atobak'Andriamanitra io tsy ho amin'sio fa tena ataon'Andriamanitra amin'ny taonina amen mahitantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy na tsy raha voafeno ny fepetra ny fijoroana ianao io na tsy te ho tahina aza na tsy te ho tahina ohatra misy ianao za tsy mila fozy izy Andriamanitra tena tsy manaiky Andriamanitra dia zao ifakahity etontsika eny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra sy ny vavolombelona ijoroanao ety aloha amboary ny toepo mba pekoka marina amboary io aza fatrapanao an'izao inona no i Abrahama nefa nanao an'izany inona no amin'izany ozy izy Abrahama fa nazay naterako aza tsy naterako ny andova fa le zanaky ny Elezera avy any Damaskosy ao amin'ny boky ny Genesis 5:10 dia izy Andriamanitra i Abrahama tsy andovanao zany voay ianao tao amin'ny trano ka ohatra mitokana loatra ianao miaraka amin'ny fisainana maloto andao mivoaka dia jereo ny lanitra isao nkitana ray roa kotikely miadoloana fotsiny dia tsy nafiry moa le teo kotikely miadoloana le manao ohatr'izao reny ray tsy voaisako tsy voaisa fasika indray rehefa io mba hita masonao akaiky eo tsy voaisako toy izy Andriamanitra ohatrandreo ny taranako toy izy Andriamanitra izay tanamody amin'izay dia matoriza tsara fa raha ho avy fotoana omeko tokana ianao zay tsy nafenin'Andriamanitra taminy dia izaho toetra amin'ny fonao hoe atolory Isaka toetra amin'ny fonao ka zao no tiako tenenina aminareo ory fo Andriamanitra fa tsy olony zavatra rehetra ka raha zavatra rehetra hanovanao fo zavatra kely anankiray ho nomen'Andriamanitra anao dia raha pitso anao efa tena mitetsoroka be fa tsy zakanao le izy amin'ny fomba hoana moa ny ampitondron'Andriamanitra anao ianao rehetra izay miasa fatra sy mahavesetretana zavatra kely nenona zany misy fotoana misy olona tia dia efa mavesatra be aminy fa misy olona mba bafila anankiray vao mavesatra fa misy olona nataonina azy izy amin'ny ara-panahy tsy mavesatra mihitsy satria tsy mahakasika ny maha olombelona azy izay zavatra homen'Andriamanitra azy dikan'izay ny altara dia toerana anankiray mivelatra ahafahantsika maneoneo anatintsika mivantana amin'Andriamanitra ny fiakofantsika tsy hoe iakohaka mba ho sitranina
zao lasa ratra ny tedaviny devoly atao vidy varotra daoly ary ka izy le mpampianatra diso momba ny fiakofana miakofy eto anatreko fa miako anao zao tontolo zao satria tsy manana zao tontolo zao tsinona fa amin'le mba pouvoir kely vetivety ao anatina transition no am'tany olona amin'izay fananana rehetra mba natolotra azy mangalara mba hanana raha tsy fetsifety tsy tafita tapiresaka vo tena bosy meny de volo daholo zao karazana fahendrena fitaka rehetrarehetra zao de iny daholo kory ny go rehetra manaraka mba marina fa misy ny tena fitahina avy amin'Andriamanitra ao anaty fahamarenana mijoroa amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aza vela iaina ao anatina motivation diso eo ampanompoana an'Andriamanitra fa mandaly zao rehetra zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny marita ny te hafa mafy moa an'Andriamanitra halleluja mitsangany amin'ny toerana misy ianao dia fafany amin'ny lanitra ny tanao andoantsika isotra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny teninao aza mbola misy mialitsika aorianany vavaka fa mbola hivavaka ho anareo alohan'ny iravatsika makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen ny tiafa maveo an'Andriamanitra dia mazao toerana no fanaritra ao an'Andriamanitra isika Alleluia. Tain'ny Andriamanitra tsika rehetra sotran'i Jesosy ny amin'ny fahafahantsika mbola mifandray aminy foana amin'ny teniny eto amin'ity toerana ity reny boxa tonga any amintsika reny dia ataovy ao anatin'iny zay fanatitra omenao an'Andriamanitra ny ampahafolo-karena sakrifisy afaka alefanao ao koa le valopy sakrifisina croisade iny ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny croisade tsika dia azonareo alefa ao le izy tain'Andriamanitra programmatsika semaine ho avy tia dia tahaka an'izao raha pitso eto ihany ny fotoanantsika araka ny fotoana efa mahazatra antsika amin'ny fitora maraina hifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny communion ray latabatra amin'i Jesosy tsika raha pitso amin'ny fito maraina ny fotoanantsika raha pitso eto amin'ity toerana ity rehefa tapitra izay fotoan'izay dia samy mamonjy ny isatsampana ny tsirairay manomana ny croisadetsika amin'ny herin'ny androany halleloia dia efa izay avanceko aminao izay izy amin'ny herin'ny androany ny croisadetsika any mahajanga voninahitr'Andriamanitra dia rehefa avy eo lazaiko ny andinindiny mikasika an'izay fa ny amin'ny herinandro indray ny sekoly latsinainy talata larobia etsy amin'ny super u ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny fitora maraina dia anasana antsika rehetra izany fotoana izany efa hainao tsara latsinainy sekoly famahana olana ny talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano ny fitahiana sy ny fanambinan'Andriamanitra hitahian'Andriamanitra antsika rehetra izany fotoana izany anasana antsika amin'ny herin'ny androany dia eto ihany misy fotoantsika eto halleloia misy fotoantsika amin'ny herin'ny androany teneny eo akaikinao hoe misy fotoana eto amin'ny herin'ny androany ya amin'ny efatra ihany ny fotoanantsika eto amin'ny herin'ny androany mihainao tsara ianao ny sabotsy tsy eto sabotsy tsy eto fa ery amin'ny super u ny fotoana ny communion amin'ny sabotsy herin'ny rapitso amin'ny fito sy sasany fotoana ao amin'ny super u tsy amin'ny fito izany fa amin'ny fito sasany amin'ny sabotsy heriny io teneniko anao io dia izay ny programantsika ny amin'iny herinandro iny ny fanomanana ny croisade izay nambarako teo dia sady efa fantatritsika fankalazana ny faharoapolo taona ny hvkl-mission dia manao croisade goavana be tsika ny mahajanga amin'ny herin'ny androany zoma sabotsy ny alahady dia eo amin'ny bory ho fotoana io sorana an'Andriamanitra ny fahazahoana manokana n'izany toerana izany dia eo ny tanterahana le fotoana amin'ny herin'ny androany ny andinindininy dia tahaka an'izao betsaka amintsika no misy manontany hoe te andeha hamonjy an'io fotoana io nefa tsy ao anatina sampana dia afaka mandeha daholo izay te andeha alleloia mba fotoana anankiray raha tsika manome voninahitra an'Andriamanitra io izay rehetra te andeha dia afaka mandeha fa mila misoratra anarana ianao ery amin'ny pendraikitra ery amin'ny voamiditra ery mba ho fantatra daholo hoe iza ny nandehana akany dia ny rehetrarehetra ao fantatra ao daholo hoe inona ny tokony atao ny any efa misy ny trano ny hipetrahana any amin'ny toby sady tiako milaza amintsika hoe tena occasion be io fotoana io raha mbola tsy tany ianao
dia makany amin'izany toby any Mahajanga zany satria tany nanomboka ny hvkl-mission dia anasana antsika rehetra raha ohatra ka liana amin'izany ianao a dia misoratra anarana misy manontany hoe ohatrinona ny participation dia tenenykety ihany le 134 000 ariary dia ao anatin'izay frais a dia ny sakafo a zay hohaninao rehefa tonga any misy sakafo iombony anatsinonao misy mikarakara sakafo ao dia 134 000 ariary a zay ny participation raha ohatra ianao ka te andeha hoany aleloia dia raha manana fiara manokana ianao dia tsara ihany ianao miteny ao koa hoe zay mandeha fiara manokana zay ihany fandaminana momba ny croisade io a tain'Andriamanitra tsika rehetra efa misy t-shirt koa any a dia afaka manontany koa ianao rehefa mivoaka ao ivelany ao manasa tsika itsangana ary aleloia injiro mitananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra antsika misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao ny tasy nanambina ny fiainany tsirairay avy ary misaotra ny amin'ity fotoana androany ity mbola ahafahanay mijoro eto ankehitriny satria ianao le efa niteny hoe tena ny mpanome amin'ny fifaliana no ankasitrahana dia mba ankasitrao ny tsirairay avy satria vokatry ny fonay ny nentina hita eto anatrehanao misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra ary mihoatra noho izany ny fanoloran-tenanay anompo sy anao ny sitraka ao koa voninahitry ny naranao memboninahitra ianao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy be tsika avany tsompo tehaka mafitsika ho an'i Jesosy a isaorantsika an'Andriamanitra moa fa dia tena hoe rakofan'ny tompo ny fahasoavany foana asa fanompotsika nisy mariage indray mandeha zay mbola tsy narabaina ary isaorana tompo fa nampatsiaro moa izy roa kely fa noho ny amin'ny antony tsy vita tamin'izay tanatin'ny herinandro ny fahavitan'ny fanamasinana tokantrano a dia anio a no anatanterahana an'izany mangataka an'izy mivady a mba hiakatra ety azafady a dia raisitsika mitehaka mafy tsara Ivanina sy Felitra tsy atsarotsika nitehaka raha tsy tonga eto amin'ny altara eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy mivady teny Jesosy tompoko voalohanteny a ialatsiny tsy nafahana tsy nahavitan'ny fiarabananareo tamin'ny herinandro na mety hoe tapabolona taoriana ny fanamasinana ary ankasitrantsika an'Andriamanitra fa androany dia afaka miarabanareo zay a sy afaka hivavaka ho anareo ny mpiara-manompo rehetra mino zay amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tokantrano misy ny tanan'Andriamanitra tanteraka ao anatina fiankofana marina tokantranonareo tahaka ny fijoroan'i Joba ninona misy ninona tsy misy dia hijoro an'i Jesosy nareo fahatra ny farany azy ary azy hatrany amin'ny mandrakizay tehaka mafitsika ho an'i Jesosy mirary zay ny tompo miaraka aminareo ombanareo hiaro hiazona hitahiry hita anambina amatsy hikarakara anome amaly anareo amen ataontsika ninjitra ny tanantsika dia hiary hivavaka iombopotsika zay tsotranao apetraky ny tompo ao anatinao dia avitsoro azy mivady ary rojo zao fahafahantsika miara mivavaka izao mba handraisan'izy ireo zay avy any aminao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao tokantrano izao mankasitraka manome voninahitra anao feno zay ny amin'ny fahatanterahan'ny fitondran'izy roa ny etaetany ho amasinina eo anatrehanao mivavaka izay tompo mba ho tahinao izy ireo mba hirotsaka eo amin'ny fiain'izy ireo ny abetsahany fahasoavanao tsy ritra hiaraka amin'izy ireo mandraka ariva ianao elo lalana ho vodilalan'izy ireo ary eo amin'izy ireo sy ao anatin'izy ireo ao koa tsarony amin'ny androm-piainany tompo fa ianao ny miaraka aminy ary ianao ny miantoka ny fiainany mitsotranao nareo zay amin'ny anaran'i Jesosy ho fenon'Andriamanitra ny zavatsoa ho rakofan'Andriamanitra ny fahasoavany ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny fiaina tokantranonareo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta amen tehaka mafitsika ho an'i Jesosy fialatsiny fandrony alleloia hitanareo ny tompo dia resaka kely tsika telo rehefa avy eo fa hitehaka mafy be ry zareo dia ho voninahitr'Andriamanitra alleloia azadino 24 ho avy zao misy
misy fampisehoana kely sy fanasana misy bie izy io ao amin'ny PK0 ya iarahana amin'ny bodikely iarahana amin'ny new cold iarahana amin'ny verona hevison sy ny lioan'ny joda tsika menakavy zany no ao ary ny fafana rehetra azo amin'izy io dia anapitsika ny zaza kamboty manana tsika toerana fitaizana zaza kamboty ny lafy ihany zay tativoango no mikarakara n'le izy tompona andraikitra voalohany amin'le izy dia tiako ianao tena andray anjara somatsara ao anatin'le izy hitahian'Andriamanitra no mba fantatrao rehefa matsiaro ny kamboty ianao dia tahian'Andriamanitra tsy ho kamboty zany ny ankonanao le izy tsisy resaka hoe antery fa tena tovy ampitiavana fotsiny indray toko hoe tsy tianao zany ianao ndraindray fa ohatra mbola sahirana fa rehefa mieritreritra ianao hoe ndre reto ny ankonako mbola eto amiko dia alao Jesosy mba mpifaly azy mbola tsy manana dada sy neny karakaray nany amin'izany toerana zany tena miangavy mijerevy ianao bia raha sendra tsy afaka azy dia manova azy azo atao tongava mandritra ny fotoana io fa velona ho an'ny hafa koa ny antom-pisitsika andao aloha itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra alleloia aiza moa bie zao bie atsangana ny tanany bie dada toery arindry dia jididia etso miangavy anareo rehefa mirava mety fa zasy soina fa reo olona rehetrarehetra reo tena olona tia mijery kamboty daolo nareo tena mijoro tsara rehetra vely rehetra nareo hitahian'Andriamanitra nareo zany andao itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra aofaofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo tompo misaotra anao zay misaotra satria androany tena voarainay ary azonay mifamarinany teninao mitady fo ianao tena pekoaka marina zay tonga eto tongotra ao androany raha mbola hitanao fa tsy pura ny fiankofanay dio zay Andriamanitra mangatany rahan Jesosy anadio ny fietretana sy ny fonao mba ahafahan'Andriamanitra tena manadio anao manaisitra ireo tontolo rehetra tsy fatanterahana ao anatsika mba ahafahantsika mifankahita amin'ny tanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany raha misy ny angatanay Andriamanitra ho fiainana dia mifankasitrahanao te hita mifankasitrahanao zay amin'ny fanompoana ianao Jesosy te hita ny tananao zay miasa mifankasitrahana amin'ny zavatra rehetra tanterahanay androany ariva miangavy Andriamanitra ataovy tonga pekoaka marina ny ao anatinay hifikitra aminao hijoro ao aminao anao zay sitraka ao tsy asiana hitambiny fa tena ataonay mpitiavana zany mino zay fa ianao le Andriamanitra mifampahitana fity ianao le Andriamanitra miady ny marina ianao le mahatoky mahatanteraka eo amin'ny fiainan'izay rehetra mijoro araka ny sitraponao ka ekoaka marina eo anatrenao mahalala ny tsirairay avy ianao mino androany Jesosy fa reny tanina mitsangany reny androany dia tanina hisitraka ny fitahiana avy aminao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana avy amin'i Jesosy alohan'ny andrahany ianao anasitrana ny hafa dia hikasika ny fiainanao izy raiso fanafahana fiainao avy any ambony eo amin'ny fiainanao eo amin'ny asa mandraharahanao eo amin'ny tenanao ny ao anatinao ray manontolo apetrao amin'ny lohanao fotsiny ny tananao akavanana fa hiara hivavaka isika tsy hoe zany mivavaka dia hoinon'Andriamanitra fa ianao koa hivavaka dia hiainontsika miaraka Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo amin'izay zavatra rehetra ilanao mikasika Andriamanitra sy ny fanelanelanany dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka izany androany raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ninona aretina rehetra sitrana amin'ny rofo rehetra sitrana amin'ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tononoko ireo karazana aretina rehetra zay mety tsy fantatra fa ny anatin'ny vatanao diovina amin'ny rahan'i Jesosy ianao miala eto sitrana amin'ny rofonao rehetra mandraisa fanafahana mandraisa vahaolana mandraisa fanasitranana mandraisa lalana misokatra mandraisa fiadanana mandraisa fisokafana vaovao mahitany famindrapon'Andriamanitra sy nikasika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tahian'Andriamanitra ianareo ary zay tahianao Jehovah dia voadaa mandrakizay amin'ny anaran-dray sy zanaka
ary ho fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Veloma tompo.